Tetsy amin'ny kianja Malakama indray kosa ho an'izay taranja rugby izay dia nanatanteraka ny famaranana ao anatin'ny fankalazana ny 10 taonany ny fikambanana FTMR omby mifaha maromaro moa no nizarainy ity fikambanana ity ho an'ny mpandresy tao anatin'ireo famaranana misa enina natao teny amin'ny kianjan'ny Malakama teny. Niditra tamin'ny famaranana androany alahady tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama tamena ny fifaninanana rugby mikarakarain'ny fikambanana FTMR ho fankalazana ny 10 taonany. Lalao famaranana goavana enina moa no natao tamin'izany. Ity hitantsika amin'ny sary ity zao dia mifionana teo amin'ny ekipan'ny Savage Rose Andavamamba sy ny FTA avao Andavamamba ihany. Nivoaka mpandresy tamin'ny safitonoatra ny ekipan'ny Savage Rose mikanjo mena. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Ny RCAC Andramanalina nandesy ny ekipan'ny 15 Prince Peflota amin'ny 13. Ny CPI nandesy ny 15 Banana 67 hektara tamin'ny Mokafoy 9. Nisaraka Adisala samy tsy nisy nitokotosany Fanja sy ny KMA antetezana voany ka samy notolorana amboara sy omby mifaha. Ny Aigle Noir Andavamamba niondrika tamin'ny 7 noatra nanoloana ny FTA Anosbe. Nanambara ny tanjony amin'izao fikarakarana hetsika izao moa ny filohan'ny FTMR Rakotondrafara Jean Hernien. Ny tanjony FTMR aloha dia voalohany indrindra ampiroborobo ny rugby ety ambany tanàna. Ary ny tanjona faharoa dia ny atonga an'ireo ankizy ireo mba hiova amin'ny toe-tsaina, hiova amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety hanimba azy. Ary ny tanjona fahatelo dia mba hananany ity firenentsika ity ankizy tsara izay tena ho tantaninay ao anatin'ity fikambanana ity. Faharoa makarak'izany moa dia eto dia hisorana manokana ny mpikambana rehetra ary sorana manokana ihany koa malala-tanana izay tsy mikendry soroka manohana sy manampy amin'ny fikarakarana n'izao eto izao. Maro moa sakasakana rehetra fa dia totosa soma tsara ny famaranana ary taty mikandra ny Malakama tamena ny namarana anazy fa dia hisorana manokana tokoa ny fikambanana rehetrarehetra ary ny angatahanay dia ny ravonana izao disadisa misy eo amin'ny tontolon'ny rugby izao satria ny olana misy dia reto tanketsy reto no vosozy rehefa misy problème ka mangataka andreo izay mbola manana fahiahina sy toetra tsy miendrika anakorotana ny tontolon'ny rugby ity mba hiavana satria ny tontolon'ny rugby tsy miady fa mitarika anazy no manana olana ka enga izay mpikarakara dia vonona manjakariva hitarika an'ireto ankizy reto any amin'ny tsara kokoa. Ankoatran'ny amboara araka ny voalaza dia samy notolorana omby avokoa ny ekipa tompon-daka tamin'ireo famaranana ireo.